Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Miarahaba antsika rehefa malala tratry ity Zoma fa 12 ny volana Janoary ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Apokalipsy toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra sady lehibe ny mahagaga. Dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany satria ireny no enti mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesika afaka tamin'ny biby sy ny sariny ary nisy anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, ny tana lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny firan'ny Mosesy, mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy toa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra, ary iza ny tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany masina, ary ny fireneny rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ary rehefa afaka izany dia nahita fa indro novohana ny tempoly, dia nitaperina kely ny vavolombelona tany an-danitra, ary ny anjely fito izay nanana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly, ary niravaka vato soa madio sy mamirapiratra sady nisikina fisikianam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary anankiray tamin'ny zava-mananana efatra nanomeny anjely fito lovia volamena fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra izay velona mandrakizay, ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraky ny loza fito nentin'ny anjely fito. Ray masino manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Apokalipsy moa araka ny fahafantarantsika azy, arak'izay efa matetika andresantsika azy teto amin'ny Mofonaina, dia boky miafina, boky izay misy code isan-karazany, na ny isa io, na ny sary io, na ny zavatra rehetra ao anatiny dia saika codé ty boky ity satria nosoratana tao anatin'ny vanim-potoana ny fanenjehana. Laha zany efa dia misy sary be dehibe izay tsy de mora loatra ny mamantatra ny heviny, indrindra raha tsy toka misaraka amin'ny testamenta taloha ny fanazavana azy. Raha toka mamaky ny bokin'ny Apokalipsy ianao dia tokony mahavaky tsara aloha ny testamenta taloha, satria ny famantarana rehetra hita ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia miverimberina na azo tarafina ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha. Misy lalan-javatra roa lehibe izay entina mampahery anao raha mamaky ity bokin'ny Apokalipsy toko 10 ity. Ilay hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy ranomasina fitaratra, ary izay rehetra naharesy ny fakapanahy nataon'ilay bibidia dia mijoro mideran'Andriamanitra, mitsangana eo amoron'ilay ranomasina fitaratra. Inona ilay ranomasina fitaratra? Ohatran'ny inona ny dikan'ilay ranomasina fitaratra? Tena ranomasina tokoa ve le izy sa ahoana moa ny isian'ny ranomasina any an-danitra? Be dehibe ny fanontaniana izay manodidina ilay fahitan'ny Jaona hoe inona ny tiany Jaona ho resahana amin'ilay ranomasina fitaratra. Matetika antsika miteny manao hoe any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zavatra dimension hafa mihitsy, eto ambonin'ny tanitsika dia dimension telo na efatra rahabe indrindra, ny lava, ny saka, ny avony, 3 dimension tsika eto ambonin'ny tany, na tridimensionnel, dia mety ny dimension manaraka dia ny fotoana angambany. Fa any amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany dia azonao antoka fa tsy tridimensionnel, zany hoe zavatra hafa mihitsy
ny any am'izany fanjakan'Andriamanitra zany eto ambonin'ny tantsika de misy pesanteur, misy ny antsoina vesan-jaka, zany hoe mavesatra be tsika any am'izany fanjakan'Andriamanitra zany, dimension hafa mihitsy. Kanefa ny nijereny Jauna ilay fanjakan'Andriamanitra de am'ilay solomason'ilay tridimensionnel, zany hoe rehefa nijery ny fanjakan'Andriamanitra Jauna de am'ilay solomasony maha olombelona, lay lavany, sakany, avony, izay no nijereny azy. Fa tena zay tokoa ve nefa le izy. Zay mahatonga antsika manao hoe tsy de mora ny mijery lay fanjakan'Andriamanitra, mitantara lay fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny solomason'ny maha olombelona tridimensionnel. Dia na izany na tsy zany anefany dia ranomasina fitaratra ny fanazavany Jauna azy eto, no hitany Jauna. Inona ary ny hoe ranomasina fitaratra? Ny jiosy dia tsy tahaka ny ireo ataontsika hoe Phénicien tamin'ny fotoan'andro izay ny feno ranomasina. Ny jiosy dia tsy de tena olona ny fe loatra ny ranomasina. Zay ranomasina fantatry ny jiosy matetika de ny ranomasin'ny Galily izay tsy tena ranomasina fa ry lehibe 20 kilometatra ny zava-ivony. Fa tsy tena mpiatsambo tahaka an'ireo Grika nareo Phénicien tamin'ny fotoan'andro ny jiosy. Ary ny jiosy raha zanak'Israely zany dia manana fijery tsy de tsara loatra mikasika ny ranomasina. Any ozy ny efenan'ny trozona, any ny efenan'ny leviatana sy ny sisa rehetra. Fa raha miteny Jauna eto hoe ranomasina fitaratra dia toy ny milaza hoe ny zavatra mampatahotra indrindra de tsy mampatahotra rehefa eo Andriamanitra. Ny ranomasina zay mampatahotra, ny ranomasina izay mampitebiteby de izao tsy mampatahotra intsony. Mitovitovy am'lay hitantsika eo amin'ny Isaia 1:20 hoe amin'ny fotoana zay am'izay fotoana iavian'ny fanjakan'Andriamanitra, fahariana vaovao am'ilay fotoana itsomohan'lay fototry Jese de izao tantarainy amin'ny Isaia 1:20 manao hoe ny zazakely de ilalao eny amin'ny lavaky ny vipera, iaramonina ny liona sy ny bera sy ny omby sy ny sisa rehetra. Ary dia ao am'izany fanjakan'Andriamanitra zany de zao tsisy loza mitatao tsony, tsy misy zavatra mampitebiteby itsony, tsy misy zavatra mampanahy itsony ao am'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Lay ranomasina manonja, lay ranomasina zay itoeran'ny leviatana sy ny biby mampatahotra isan-karazany de efa manjary tony. Ary dia izay fahatonina, izay fiadanana izay ny miandry ny mpanompon'Andriamanitra. Zay no mahatonga hoe le mpanompon'Andriamanitra rehefa nahavita ny ady tetỳ am'ity zao tontolo zao ty, ady zay nampiteraka tebiteby, korotam-piaina na ady am-panahy, rehefa tonga ao am'ilay fanjakan'Andriamanitra de manjary fahatonina, manjary fiadanana. Ary zay mahatonga an'lay hoe de velokira nanome voninahitra n'Andriamanitra eo amoron'lay ranomasina fitaratra, eny amin'ny plage zany, eny amin'ny sisin'lay ranomasina fitaratra, migoka ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de velokira. Afaka malala ao am'izany fanjakan'Andriamanitra zany tsy misy tsony zao fahorin-tsaina hitantsika zao tebiteby zao, tahotra ny fahafatesana, tahotra ny horesy, tahotra ny aretina, tahotra ny tsy ahomby, tsisy an'izany tsony ao fa fiadanana. Kanefa izay fiadanana zay raha tonga mamaky ny apokalipsy tsika de tsy hoe any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany vao miaina an'izay isika, fa efa manomboka miaina izay amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Zay mahatonga an' Jesosy niteny manao hoe am'izao itenenako zao ny tonga eto aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Azontsika iainana zany lay ranomasina fitaratra, lay fahatony-tsaina. Ny teny hoe aza matahotra de miverina 923 ao amin'ny Baiboly. Tsy hoe mitovitovy teny tsy aza manahy, aza matahotra, aza miorokoditra, aza sy ny sisa, mitovitovy 923. Ny dikan'izany raha jerena amin'ny calendrier grégoriana am'izao andro ianantsika zao de zao manana anjara aza matahotra isan'andro ianao, vao mihiratra zany io masoandro io de zao ny afatr'Andriamanitra aminao, aza matahotra satria ny tahotra de mahatonga antsika tsy manana fanantenana, mahatonga antsika
kivy mahatonga atsika mangovotra, mahatonga atsika tsy sa manao zavatra. Afaka malala efa eo ambamy masinao ny ranomasina fitaratra, raiso amin'ny finoana lay hoe fahatonitsaina, lay fifaliana satria efa tonga lay krismasy. Miatrika taona vaovao anao de zao matoky fefa resin'ny tompony ny ranomasina manonja ny tahotra maro isan-karazany, matoky fefa resin'ny tompo zany. Fa ny faharoa natoka mikisaka kely tsika ny amin'ny ranomasina fitaratra de zao milaza koa hoe fahatsorane, fahadiovam-po zany ny ao am'zany fanjakan'Andriamanitra izany. Tsy misy zany hoe fiatsaram-belatsia zany tsony eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fantatro anao nandritry ny taona lasa iny raha mba hatojo hoe voavitaka, diso fanantenana, nisy olona nametrahanao ny fitokisanao kanefa nivadika. Tsy fantatro raha tojo anao tamin'ny taona lasa iny hoe mba nisy olona nantenainao hoe anio fitiavana taminao kanefa tsy nahavita izay izy. Tsy fantatro ianao tamin'ny taona lasa iny raha nahatsiaro hoe to voavitaka lahy, to ny tsara velatsy tamiko ranona. Dia izao ry havako malala, ao am'zany fanjakan'Andriamanitra zany madio fo daholo ny olona, tsy misy ny fiatsaram-belatsia, tsy misy zany hoe manao ory hava-manana, tsy misy zany hoe misitona manao tohotra fiakarana anao, madio fo. Hitanao ny ao am-pony, zay ao an-tsainy sy ao am-pony sy teneniny vavany de ray ihany. Amin'Andriamanitra mantsy zany ray ihany, amin'Andriamanitra ny ao am-pony sy ny ao an-tsainy ary teneniny vavany de ray ihany. Fa amintsika olombelona mpanota ny teneniny vavantsika hafa fa ny ao am-pontsika hafa, ny ao an-tsaintsika hafa fa ny ao am-pontsika hafa. Fa ao am'zany fanjakan'Andriamanitra zany, manjaka ao am'le fanjakan'Andriamanitra, mivelatra ao am'le fanjakan'Andriamanitra de zao ranomasina fitaratra, fahadiovampo, madio fo ny olona ao, tsy misy fiatsaram-belatsia, tsy misy fifampitsarana, tsy misy ankolakolaka, tsy misy akidifidify satria samy zanak'Andriamanitra. Afaka malala zany ankehitriny fotsiny ihany fa efa nentin'i Jesosy ho ao am-pontsika zany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Matiantoka isika raha ohatra ka hoe nandray an'i Jesosy nefa maloto fo ihany. Matiantoka isika raha ohatra ka ny sasan'ny tompo teo amin'ny azy fijaliana ny fahotantsika kanefa maloto fo amin'ny namantsika ihany sika, mbola metsara velatsia ihany sika, mbola tsy tsotra ihany sika, dia tsy hainantsika le ranomasina fitaratra. Ry havako malala, miezah amin'ity taona ity mba adio fo marina fa eto ambonin'ny tany ianao hiteny manao hoe za nge mety madio fo pastera fa le olona tsy mety adio fo amiko mihitsy. Ny fahadiovam-po nge tsy miankina amin'ny fihetsiky ny hafa, ny fahadiovam-po miankina amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. De miezah adio fo. Fa zay madio fo no mahita an'Andriamanitra, izay madio fo no afaka mihira tahaka ny hira Mosesy manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy to, mahitsy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra ary iza ny tsy ankalaza ny anaranao tompo fa ianao ihany ny marina ary ny firenena rehetra ho avy ankoka eo anatrehanao. Diovy ny fonao ry havako, diovy, mahaiza mamela, mahaiza mamela. Izay mahay mamela de avelan'Andriamanitra iloka. Izay miazona alahelo de miazona aretina, zay miazona sorana sy lolom-po de mitahiry aretina hoe miboky moambolana. Fa izao diovy ny fonao fa sady manasitrana anao zany, ny mampiadam-po anao zany, ary indrindra mampisy fifaliana ho anao. Ranomasina fitaratra midika fahadiovam-po, fahatsoram-piainana, tsy fiatsaram-belatsia. Farany diavako malala, zay hotsika hoe roa no entina mampahery anao ny ranomasina fitaratra. Fa ny faharoa de zao hoy koa ny filazana azy hoe nahita anjely zay mitana manana ny loza fito, nivoaka avy tao amin'ny tempoly ary mitondra ny vilia volamena fito. Ina moa ny dikan'izany? Fa ngamo any an-danitra ny fivoahan'ny loza, fa ngamo misy loza mivoaka avy any an-danitra, fa ngamo tsy fitahiana foana mivoaka avy any an-danitra, fa inona ity tenenin'ny apokalipsy ity hoe loza. Avako malala,
fotoana ny fitsaran'Andriamanitra zay no hitany Jaona eto. Fotoana fifarana ny fiainana ety amin'izao tontolo izao zay no hitany Jaona eto. Fotoana hifarana an'izao zavatra hita maso izao dia ho avy Andriamanitra ny dikan'ilay loza fito de zao tsy loza fito ho an'ny mpanompon'Andriamanitra io fa loza fito ho an'izay rehetra ho an'ilay dragona sy ny miaramilany. Loza fito zay anovanan'Andriamanitra ny tena izy amin'ny mody izy. Tsy tokony adonetsika fa itsika zao mahita am'izao andro ina antsika zao fa tsy mitsahatra miratsy ny fiarahamonina, tsy mitsahatra ny miasimba ny fiarahamonina, tsy mila olona intelligent na sociologue na politologue na économiste no mijery ny hoe miasimba zao tontolo zao. Miasimba ny fisainan'ny olona, miasimba ny fiainan'ny olona, miasimba ny fifandraisan'ny olona, ary io nahatonga ny tompo ny teny hoe aza mametraka ny fonao eto amin'izao tontolo izao, fa atolory ihany fonao, fa simba io fonao io raha apetraka eto amin'izao tontolo izao, sy mban'izao tontolo izao io fonao io, io fisainanao io, io toetranao io, atolory ao ny tompo, fa raha atolotrao amin'izao tontolo izao de zao miteraka ranomaso ny efaranao, sento ny efaranao, fikotrihan'ny fisinenina azy raha apetraka ao amin'izao tontolo izao ny fiainanao. Zao tontolo izao de misimba mandrakariva, ary anivana ary Andriamanitra. Anivan'Andriamanitra. Andriamanitra namboatra lanitra ho an'ny olona rehetra, saingy ny olona rehetra tsy ny olona rehetra kory no mifidy sy aniry no ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra. Namboatra ny lanitra ho an'ny olona rehetra Andriamanitra. Fa izao ny olona rehetra tsy ny safidy no amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ara-miteny hoe tsy misy Andriamanitra. Misy tsy manome toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana akory. Ny dikan'izany ilay loza fito de zao tsy natao n'Andriamanitra hanimbana ny fiainanao io, fa nataon'Andriamanitra hitsarana, hanavahana ny hoe ny ondry amin'ny osy, ny tsara amin'ny tsy tsara. No zany de zao aza matahotra ny loza fito. Fa fitahiana no arotsak'Andriamanitra ao anao amin'ity taona ity, fa tsy loza tsy akory. Ny loza de zao le fitsaran'Andriamanitra mitranga amin'ny tsy mino be de be zay mitranga eto ambonin'ny tany. Ka raha mamaky ity Jaona teny hoe zao aza mietritra hoe inona zany Andriamanitra ny loza hitranga amin'ity taona ity sanatria. Hoe zao mety hisy zany fitsaran'Andriamanitra, krizy fanavahan'Andriamanitra, dikany hoe krizis de fitsaran'Andriamanitra, teny grika hoe krizis de zao fitsarana ny dikany, fanavahana ny dikany. Rehefa miteny hoe krizy tsika zay amin'ny teny frantsay de alaina amin'ny teny grika io de fanavahana, fitsarana, fanivanana ny tena heviny. No zany de zao raha izy raha miresaka loza eto izy de zao tsy leo tsara ilay loza fa ao anatina vilivolamena fito. Zany hoe milaza zavatra tsara le izy, fa tsy hoe izay fanavahan'Andriamanitra zay, tsy hoe fanavahana animba anao, fa fanavahana zay amafiorina anao, ampiorina anao bebe kokoa amin'Andriamanitra sy ny finoana. Le afaka malala matoky ary raha mamakivaky ity taona vaovao ty anao, fa taona vaovao zay tsy hanarian'Andriamanitra anao, taona vaovao zay iarahan'Andriamanitra aminao ary ampahitan'Andriamanitra anao ny fitiavany, ny fifaliany. Hoy izy manao hoe lay anjely dia misikina fisikina mbolamena ary feno ny voninahitr'Andriamanitra ny tempoly. No zany de matoky ny tompo fa ho fenony tompo voninahitra ny fiainanao mamakivaky ny taona, fa miankina aminy, miaraha aminy, mino azy ary apetrao aminy fiainanao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ny teninao de teny velona satria velona ianao. Ny teninao dia teny masina satria masina ianao. De mivavaka izay tompo mamakivaky ity taona vaovao ity. Atao vitanay ny fahatsaranao, ny fahamasinanao, ny fahadiovam-ponao Andriamanitra. Atao viainanay tompo ny fahatsoram-po mifandray amin'ny namanay. Atao viainanay ny fahadiovam-po mifandray amin'ny mpiarabelona aminay. Ary soro ny tahotra ty anatinay mamakivaky ity taona ity. Atao fitaom-pitahiana ho anay ty taona ity satria ny anjelinao de irahinao hiaro anay, hitantana anay, hivimbina anay. Tompo de mametraka ny fiainanay eo ambany fahasoavanao zahay,
Amarino aminay amin'ity taona ity ny teninao fa ny zanako sy ny asan'ny tananao dia adidinao, ary amarino aminay ny teninao fa tsy mampitovy ny manompo anao sy ny tsy manompo anao ianao. Izay manompo anao tsy mangayiay, zay manompo anao tahinao, ianao tsy manariny ianao, ianao mahatoky sy marina ka mitahiry ny mpanomponao. De terizy tompony fanoloran-tenanay, azavelanao angayiay zay ampandreseo mamakivaky ity taona ity, fenoy ny voninahitra ny asanay, ny fanoloran-tenanay. De mametraka ny tanindrazanay malalanay eo ambany fahasoavanao, mametraka ny fiangonana zay misy anay tsiraray avy, mamasinonao, terizinao vavolombelonao, mametraka ny tokantrano iainanay, ibeazanay eo ambany fitahinao mba hivelaranay, mametraka ny asanay isan'andro mba ho tahinao zahay mamakivaky ity taona ity. Misaotra Jesoa fa mahatoky sy marina ianao ka mahatanteraka ny teninao fa momba anay mandrakariva. Ao aminao nanaovanay izany vavaka izany Jesoa. Amen.